rahavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo indray ravana malala no ny famindram-pon'Andriamanitra mbola ahafahantsika miaraka amin'ny alalan'izao fandiniana ten'Andriamanitra izao andikisika ary amantatra indray makasika ny Jesosy Kristy izay ao amin'ny fitoerana masina manao asa fanavotana asa famonjena ho antsika Jesosy Kristy dia miantso antsika izy hiaraka aminy ao amin'izany fitoerana masina izany zava-dehibe ary zavatra tena mahafinaritra ny tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Tahaka ny mahazatra antsika dia andeha ao atombotsika mivavaka mandrakariva ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro mamasina ny anaranao ary misaotra sy midera ary mankalazanao mandrakariva satria ianao no Andriamanitra tsy misy akotranao dia ilay Andriamanitra iny lanitra, ilay Andriamanitra mandrakizay, ilay Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao ary ianao ihany koa ilay Andriamanitra namindra fo ary nitia an'izao tontolo izao ka nanotra an Jesosy Kristy mba hamonjy an'izao tontolo izao. Misaotra noho ny fitiavanao ary izany indrindra no afatra tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny asa izay ataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina, asa famonjena, asa fanavotana ho an'izao tontolo izao. Koa raha hiaraka amin'i Jesosy ao amin'ny efitra masina izahay ao amin'ny fitoerana masina dia aoka ho tanteraka amin'ny fiainana tokoa ane ny famonjena izay ataon'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'ny Reriany no hanonana izany vavaka izany. Amen. Hitantsika tamin'ny andro voalohany mahakasika lay toko sy andiny ao amin'ny Exodosy toko 5:20 lay ten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo amina. Hitantsika fa te onona eo amin'ny vahoaka ny Andriamanitra, te onona eo amin'ny olombelona Andriamanitra, lay Andriamanitra lanitra, lay Andriamanitra namorona izao rehetra izao, lay Andriamanitra mandrakizay izay voalaza fa na ny lanitra aza ane tsy atonina azy kanefa te onona eo amintsika olombelona Andriamanitra. Lehibe izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Hitantsika tamin'ny andro voalohany mahakasika an'izay le hoe fanirian'Andriamanitra ny onona hiara-monina amintsika olombelona ka atsapatsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'ity andro faharoa ity dia hotoizantsika izany loha hevitra izany miaraka amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Rehefa nanome baiko an'ny Mosesy Andriamanitra mba hanao fitoerana masina dia no tanterahan'i Mosesy izany ten'Andriamanitra izany dia nanangana an'ilay tabenina kely i Mosesy, nanangana tabenina kely izay zavatra hita maso mba atsapahan'ny olona ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa mahita an'ilay tabenina kely zany ny olona ny zanak'Israely tamin'izany dia matsapa mandrakariva fa eo Andriamanitra ary manatrika azy eo Andriamanitra. Ravana malala amin'ity andro faharoa ity dia iresaka ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, fanatrehan'Andriamanitra. Nisy ihany koa ilay toko sy andiny izay novakina tao amin'ny Salamo 119 ilay teny Davida manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova ka dia eo amin'ny akavanako izy dia tsy angozozo aho izy ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova. Ilaitsika ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ary misy moa le fomba fiteny manao hoe aza ny loha samangina no jerenao izy fa Andriamanitra ao an-tapoloha. Zany hoe aza ny toerana mangina zay tsy misy olona ka hoe tsy misy mahitanao no hojerenao dia mety asanao zavatra hafahafa ianao fa azadiny fa misy Andriamanitra zay manatrika anao ary mijery anao mandrakariva na iza toerana misy anao na ny amin'ny toerana tsisy olona aza dia azadiny fa manatrika anao
andriamanitra ary zay ny afatra zay tian'andriamanitra ampitaina amitsika amin'ny alalany ty fitoerana masina ity dia ny atsapatsika mandrakariva fa manatrika atsika andriamanitra. Ndahoarane jery toejavatra anankiray sika makasika anty fanatrehan'andriamanitra ity. Rehefa nanangana sy nanamboatra ny lay tabernakely zany Mosesy sy ny zanak'Israely dia hita tamin'ny alalan'io tabernakely io ny fanatrehan'ilay Andriamanitra tany an-danitra. Ary faly ny olona tam'izany satria nisy zavatra hita maso mihitsy izay porofo ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay tabernakely. De tsina zany fa ny andro rahona zay hita maso, hita ny zanak'Israely rehetrarehetra lay andro rahona rehefa amin'ny atoandro ary ny andro afo rehefa amin'ny alina. Zay porofo hita maso ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ilay fitoerana masina, le tabernakely zany. Ny zavatra mampalahelo sy ny seho ravana malala dia zao ny zavatra aseho. Rehefa nanangana n'io tabernakely io ny zanak'Israely, porofo hita maso ny fanatrehan'Andriamanitra. Inona ny zavatra niainan'izy ireo? Ahoana ny zavatra niseho tamin'izy ireo? Ao amin'ny maki ny ten'Andriamanitra sika, raha miveritsika dia mahita ny zavatra niseho tany Edena, efa hitatsika tamin'ny andro voalohany zay, ao amin'ny Genesisy 2:15 de aveo Genesisy 3:7 de samy laza fa Andriamanitra de nanamboatra fitoerana ho an'ny olona, dia nampitoeran'Andriamanitra tao ny olombelona, de Andriamanitra tonga tao amin'ny fitoerana io. Nitsangatsangana izy noho ny hariva ny andro tao amin'le fitoerana zany mba hiaraka amin'ny olombelona ao amin'ny fitoerana io. Kanefa ny nataon'ny olombelona tamin'izay fotoan'izay niery ny tavan'Andriamanitra. De zay koa zavatra niseho tamin'ny zanak'Israely taty aoriana ela be, taoriana ny fanandevozana zay niainan'izy ireo nandritra ny 700 taona tao Egypta, dia niaina zavatra tena mampihetrehitra ny zanak'Israely ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha somary fitiantsika fohifohy ny tantara, rehefa nafana tao Egypta ny zanak'Israely, nipitany ranomasina mena, nahita maso ny tanan'Andriamanitra zay nitantana azy, nahita maso ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahagagana zay notanterahana, zay nampisaraka ny ranomasina mena ka nepita an'izany ranomasina mena izany zanak'Israely. Aveo rehefa tafapita ranomasina mena izy ireo dia nanohindy ho any amin'ny tany Kanana, ary tsy lavitra akory ny zavatra ny ampitanany ranomasina mena zany dia tonga teo amoron'ny tendrombohitra Sinay izy ireo. Dia teo Andriamanitra no nanome ny didy 10 tao amin'ny tendrombohitra Sinay. De haitsika ny zavatra niseho, fa rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy, aka ny didy 10 avy amin'Andriamanitra. Zay Andriamanitra mihitsy no nanome an'izany didy 10 zany. Ary hita ny zanak'Israely maso tamin'izay fotoan'izay ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay, satria feno rahona ny tendrombohitra Sinay tamin'izay fotoan'izay, feno rahona zay profita maso ny fanatrehan'Andriamanitra hoe ao Andriamanitra zay manome an'le didy 10 ao amin'ny tendrombohitra Sinay, manome ny didy 10. Zanak'Israely amin'izay fotoan'izay dia tety ambany manodidina n'ilay tendrombohitra miandry amin'ny Mosesy zay tondra ny didy 10 io aminy. Inona nefa ny zavatra niseho mampietrehitra ny tantara? Fa rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy aka ny didy 10n'Andriamanitra, dia zao nolazainy reto zanak'Israely reto. Ndao vakitsika ny teny ao amin'ny Exodosy. Ao amin'ny Exodosy 2:30 zay milaza amitsika hoe inona ny zavatra niseho tamin'izay fotoan'izay. Rehefa niakatra tao amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy aka ny didy 10, inona nataon'ny zanak'Israely
tety ambany Exodosy 2:3 ny andiny voalohany ndaovaka itsika ny ten'Andriamanitra ary efa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka anaovy inona izy Andriamanitra mampieritreritra anaovy Andriamanitra izahay hitarika atsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra atsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjo azy. Ry havana malala mampieritreritra ny zavatra amin'izao tena mampieritreritra hoy ireto zanak'Israely reto hoe anaovy Andriamanitra izahay fa nahoana fa nga tsy hitan'izy ireo ve ny fanatrian'Andriamanitra eo pototry ny tendrombohitra Sinainy misy azy ary Andriamanitra ao amin'ny tendrombohitra Sinay zay hita amin'ny alalan'ny rahona zay nandrakotra ny tendrombohitra ary isaky ny ten'Andriamanitra manome an'le didifolo dia misy kotroka zay miheno zanak'Israely ny feon'Andriamanitra zay tahaka ny kotroka zay miteny sy manome any didifolo manoratra eo amin'ny vato fisaka sady miteny Andriamanitra no manoratra eo amin'ny vato fisaka dia heno zanak'Israely ety ambany amin'ny alalan'ny kotroka izany feon'Andriamanitra miteny zany fa ny zavatra niseho eto ry havana malala dia hozy zay zanak'Israely hoe anaovy Andriamanitra izahay anaovy Andriamanitra izahay hitarika anay eo aloha. Ry havana malala mampieritreritra ny toe-javatra izay miseho ary ndraindray dia tahaka izany anko no zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika na dia efa mampiseho amintsika aza ny fanatriany any Andriamanitra dia tsy mbola tsapatsika mandrakariva fa manatrika atsika eo any Andriamanitra dia miteny tahaka re zanak'Israely reto isika amin'ny alala amin'ny endrika mahasamihafa izany ohatra milaza sika hoe tsy manatrika eto any Andriamanitra aiza moa ianao ohatra ny tsy eto any Andriamanitra dia tahaka miteny toy reto zanak'Israely tsika manao hoe aiza Andriamanitra anaovy Andriamanitra izahay fa Mosesy lay mpanompon'Andriamanitra nitarika atsika iny tsy hita zay nalea tsy tsotatra zay nanjo azy fa anaovy Andriamanitra izahay. Ry havana malala izay mazava-dehibe an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 2:29 manao hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho ny fanatrian'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra ho tsapatsika ny fanatriany dia nanome an'io baiko io Andriamanitra na dia tsy ilaina aza ane zany tsy ilaina ane zany hoe tena mila profita maso efa talohan'io ane Andriamanitra no nampiseho tamin'reto zanak'Israely reto ny fanatriany talohan'io araka ny voalazatsika teo ny nanafahana azy avy tany Egipta ny ampitanany raha masina mena efa profo ny fitarian'Andriamanitra sy ny fanatrian'Andriamanitra ane reny fa ny zavatra niseho eto tsy nahatsapa an'izany reto zanak'Israely tsy nahatsapa izany izy ka nahasa ny teny tamin'ny Arona manao hoe anaovy Andriamanitra izahay anaovy Andriamanitra izahay dia inona zavatra niseho izy nareo tena natao tokoa le izy haitsika ny tantara sampy no natao ombalahy kely vita amin'ny volamena zay tsina fa Andriamanitry ny Egyptianina ane zany Andriamanitry ny Egyptianina no natao ombalahy kely volamena fivavahana Egyptianina no natao de izy Mosesy rehefa vita le ombalahy kely volamena de nasanteny Arona azafady nasanteny Arona tamin'ny zanak'Israely manao hoe indro ny Andriamanitra ao ry Israely. Ry havana malala mampalahelo ny zavatra azy io aike zany ny afatra lehibe tia nampitaina de zao
aike zany ny tsy natsapany reto zanak'Israely reto ny fanatrean'Andriamanitra na dia hitany maso aza fa eo ambony ao am'le tendrombohitra Mosesy miaraka amin'Andriamanitra zay manome ny didi folo dia natsiaro natsiaro lay fivavahana sy ny zavatra niainana tany Egypta reto zanak'Israely reto ka tsy tsapany le fanatrean'Andriamanitra zay nanafaka azy avy tany Egypta tsy tsapany fa mbola natsiaro ny zavatra niainany tany Egypta izy ka rehefa nampanao Andriamanitra any arona izy dia l'Andriamanitra zay nivavahana le Andriamanitra zay niankofana tany Egypta le Andriamanitra ny Egyptianina zay nanandevo azy zay no Andriamanitra izay natsangany ravana malala ny mety ahatonga anao tsy atsapa ny fanatrean'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mbola matsiaro reo Andriamanitra zay nanandevo anao taloha teo amin'ny fiainanao inona moa zany sampy ane zany sampy mbola matsiaro an'ireo sampy reo Andriamanitra tsy izy zay mbola zay niankofanao sy mbola narahanao teo amin'ny fiainanao sy nanandevo anao teo amin'ny fiainanao taloha dia tsy tsapanao ny fanatrean'Andriamanitra tena Andriamanitra de milaza raha ny zanaka anao anafaka anao de ho afaka tokoa ianao miaraka am' Jesosy ao amin'ny fitoerana masina hitatsika am'izay zany mahazava-dehibe anty loha hevitra ity miaraka am' Kristy mila miaraka am' Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao raha tianao ny atsapa ny fanatrean'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka tsy atonga anao hanao Andriamanitra mbola iankohaka sy anaraka Andriamanitra tsy izy kanefa Andriamanitra efa mampiseho ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao zavatra anseho anko teo amin'ny zanak'Israely antsika tsara ny tantara fa rehefa nandeha izy ireo dia mahitsika zany zavatra anseho ohatra tamin'ny androny Josoa tamin'ny androny zanak'Israely any no andeo jerevantsika aloha nomero toko 520 de mitantara zavatra mampalahelo ny ten'Andriamanitra de raha mamakytsika ny tantara voalaza amin'ny nomero toko 520 de zao ny voalaza ny tantara io tantarako izy fa lava be lay voalazany ao fa rehefa tonga teo amin'ny toerana anankiray zanak'Israely dia nifandray tamin'ny reo ponina teo amin'ireo tanàna reo izy Midianita nifandray tamin'ireo vahoakareo izy zay efa noraran'Andriamanitra fa tsy tokony nifandray am'zany vahoaka izany satria mpanompo sampy reo vahoakareo kanefa ina zavatra anseho nifandray tamin'ireo ponina teo amin'ireo tany reo zanak'Israely vokatr'izay lasa nijangajanga tamin'ny ponina teo amin'ireo tanàna teo amin'io tany io ny zanak'Israely Midianita nijangajanga tamin'ireo zanak'Israely nomero toko 520 misy an'io tantara io de rehefa nijangajanga tamin'ny vehivavy tamponina tamin'ireo tany reo zanak'Israely dia tehitra Andriamanitra satria tsy mahatsapa ny fanatrean'Andriamanitra teo ane Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay tabernakely ane fa teo ary Andriamanitra ane manatrika eo amin'ny alalan'ilay tabernakely kanefa navita nanao an'izany ny zanak'Israely dina zavatra anseho tonga ny arety mandringana de abetsaka ny maty de ina ny voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'le nomero toko 520 de milaza ny ten'Andriamanitra aminao hoe ary Mosesy sy ny fiangonana rehetra dia nitomany teo amin'ny lohan'ny tranolay fionana nitomany teo anatrean'Andriamanitra teo anolohan'ilay tranolay fionana tabelina kely fitoerana masina de nitomany teo Mosesy sy ny fiangonana rehetra osisy no ny toejavatra sainseho fa inona natao le zanak'Israely de nisy lehilahy anankiray zay niaraka
tamina vehivavy Midianita dia netiny ho any amin'ny lainy lay vehivavy. De nitsangajanga tamin'ilay vehivavy ity zanak'Israely anankiray ity. Netiny tany amin'ny lainy. Ary aitsika ny tantara fa hitany Fineasa zanaky Arona. Izay zavatra izay dia narahany Fineasa lay lehilahy zay nitondra an'ilay vehivavy dia novonony tamin'ny lefina izy anankiroa tao amin'ny lainy. De tsara mare atsika fa ny zavatra niseho tamin'izay fotoan'izay de zao ny tabernakely eo ampovoany dia ny zanak'Israely mipetraka sy monina manodidina ny tabernakely ny lainy zanak'Israely. Ny zavatra mampieritreritra raha namana de zao na dia efa eo aza ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tabernakely zay hita maso amin'ny alalan'ny andro raoany, amin'ny alalan'ny andro afo, dia mbola nahasa nitsangajanga sy nanota tamin'Andriamanitra tao amin'ny lainy zay eo akaikin'ny tabernakely ane zany e. De nahasa nanjangajanga sy nanota tao amin'ny lainy ny zanak'Israely. De raha mijery indray tsika tantara hafa any amin'ny Josoa tamin'ny andron'ny Josoa de misy zavatra mitovitovy an'izany. Aitsika ny tantarany akany ao amin'ny Josoa 7 dia tahak'izay koa zavatra niseho. Andriamanitra dia efa nanome baiko hoe aza mitondra zavatra avy any amin'ny babo any amin'ny tanàna le atao hoe Ai satria nanafika zay tanàna zay ny zanak'Israely. Dia nanome baiko Andriamanitra hoe aringana avokoa na inona ao amin'io tanàna io fa aza misy alaina avy amin'io tanàna io. Inona ny ataony akany? Naka zavatra izy avy tamin'io tanàna io. Nahita zavatra tsara tare izy. De nalainy dia nafeniny tany amin'ny lainy. Nafeniny tany anaty lainy. Fa keo ny ten'Andriamanitra fa mazava ny voalaza. Noho zay zavatra zay dia resy ny zanak'Israely teo anatrehan'Andriamanitra. Teo anatrehan'ny fahavalo. Resy ny zanak'Israely. Zavatra nataon'ny olona anankiray tany anaty lainy dia nahatonga loza ho an'ny zanak'Israely manontolo. Kanefa Andriamanitra dia efa manatrika eo amin'ny alalan'ny tabernakely. De efa manatrika eo Andriamanitra. De mbola mahasa manao fahotana ny zanak'Israely any anaty lainy. Any anaty lainy. Na de efa eo aza ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay ne mahatonga ty loha hevitra ty hoe mila miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao. Ary mila tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy nitoerana zany zava-dehibe eto ry havana malala. Tsy nitoerana ny zava-dehibe. Ary aitsika tsara zany. Fa Andriamanitra raha ny tena marina tsy mila anamboarana toerana. Zay vao afaka ampiseho ny fanatrehana. Tsy nitoerana zava-dehibe. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra ny zava-dehibe. Satria ny zanak'Israely na de efa nanao toerana aza mba hanehoan'Andriamanitra ny fanatrehana de mbola nahavita nanao fahotana tany anaty lainy teo anatrehan'Andriamanitra. Teo anatrehan'Andriamanitra. Lesona sy avatra ao atsika. Aoka ho tsapatsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Naiza misy anao. Aoka ho tsapanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka tsy anao tahaka ny zanak'Israely ianao. Ka hoe iatsy any Andriamanitra manatrika. Ao amin'ny tabernakely Andriamanitra manatrika. Fa ny anaty lay any Andriamanitra tsy hitany any. De mahavita manao fahotana ianao any amin'ny lainao. Ry havana malala, tandremo fa izany ihany koa ny zavatra mety miseho. Isitsika hoe any am-piangonan'Andriamanitra fitoerana masina ny fiangonana tranon'Andriamanitra satria zay voalaza ten'Andriamanitra hoe tsy hafa ty fa tranon'Andriamanitra sy vavatin'ny lanitra. Any am-piangonan'Andriamanitra any izy manatrika any izy de rehefa makana am-piangonana ianao de manamboatra ny fietsika, ny fitafy, ninona sy ny sisa rehetrarehetra. Fa rehefa tsy any am-piangonana ianao
fa any anaty lainao any atokantrano zany zavatra hafa ny ainanao ary mavita manota amin'andriamanitra ianao any amin'n'lainao ry havana malala fanatrehan'andriamanitra aoka ho tsapanao fa manatrika mandrakariva andriamanitra ary raha miaraka amin'i jesosy ao amin'ny fitoerana masina ianao dia ho tsapanao ny fanatrehan'andriamanitra ary dia tsy asa hanota eo anatrehan'andriamanitra ianao dia ahita fifaliana miaraka amin'andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay andeo faranantsika mivavaka ny afatra andriamanitra o misaotra satria ny teny taminay ianao fa ianao dia manatrika anay mandrakariva tsy voafetra ny toerana ianao fa izahay indraindray no mametra anao amina toerana tahaka ny fiangonana kanefa ianao tsy voafetra ny toerana omniprésent ianao naiza dia manatrika eo ianao dia ataovy tsapanay zany fa manatrika anay mandrakariva ary naiza ianao ka dia tsy asa ny anota eo anatrehanao izahay na asa anao zavatra ratsy eo anatrehanao tompo ataovy aty anatinay mandrakariva izany fahatsapana ny fanatrehanao izany ka ho fifaliana ho anay ny fanatrehanao ary indrindra hitondra famonjena ho anay tokoa an'izany da io ny tokantrano tsirairay avy ka mba atsapa ny fanatrehanao ane ny tokantrano tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Le andriamanitra ny fiadanana ne hita atsika rehetra ary andriamanitra ne momba atsika araka ny teny Jesosy Kristy indro izao momba anareo mandrakariva indro izao miaraka aminareo mandrakariva ary andriamanitra ne hanatrika atsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika dia ahita fiadanana miaraka amin'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ne ny fahasoavan'andriamanitra mametraka ny mandram-peona ho amin'ny manaraka indray.